Rabantsika rehetra sady manonona ny fahasoavan'ny tompo hatrany. Misy zavatra tsy mikolla anankiroa ireto par rapport amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy fiainana andavanandro. Anaovako remarque kely sy mba réflexion ho antsika malagasy rehetra. Ny voalohany dia hoe omaly zao tsika, omaly tsy afaky omaly, tsy haiko voatsela, dia nisy colonel roapolo mahery nampakarina nosalorana ny grady ho jeneraly. Fa ny zavatra misy anefa dia tsy mifanitsy amin'izay hoe firenena malagasy be jeneraly, betsaka mpitaritafika izay. Raha misy angamba ny firenena hoe betsaka jeneraly indrindra mpitaritafika dia ny firenena malagasy, fa tsy mifanitsy amin'izay ny tahan'ny fandriam-pahalemana. Izany hoe tsy mikolla zany ilay lojika tokony ho amin'ny toerany hoe firenena betsaka mpitaritafika indrindra, betsaka jeneraly indrindra, kanefa ny insécurité, ny halatra voamaso, ny attaque à main armée, ny vonolona, ny lotapaka sy ny sisa be dia be, kidnapping isan-karazany, tena hoe indroa, intelo, inefatra, indimy, impolo isan'andro. Tsy eto an-drenivohitra, tsy any ambanivohitra. Dia tokony hametra-panontaniana isika hoe ahoana ary zany zavatra izany hoe tsika betsaka mpitaritafika indrindra maneran-tany, kanefa ny tsy fandriam-pahalemana, ny insécurité dia amin'ny faratampony. Tsy lojika izany, tsy lojika izany. Ny trangan-javatra faharoa dia hoe raha misy angamba ny firenena betsaka fiangonana sy betsaka mpitondra fivavahana indrindra maneran-tany par rapport amin'ny superficie-ny firenena anankiray velaran-tany, dia i Madagasikara. Tsy hoe manana mpitondra fivavahana betsaka fotsiny ihany fa mbola tonga ihany koa ny avy any ivelany manatevin-daharana ary au gradé daholo, efa tsy hoe mpitondra fivavahana tsotsotra akory, bisopy, évêque, docteur, mpaminany, prophète, évangéliste sy ny sisa rehetra, ny Cohen, ny révérend, tsy haiko, au gradé daholo hitanao daholo eto Madagasikara. Ary tsy hoe eto Madagasikara fotsiny ihany amin'izay abetsahany izay, fa tena mbola manafatra ihany koa ary sika avy any ivelany, fotsy hoditra, mainty hoditra, de toute couleur zay ilainao mihitsy, kanefa ny ara-panahin'ny olona tsy mikolla amin'izay hoe betsaka fiangonana izay eto, betsaka au gradé amin'ny lafiny ara-pivavahana izay eto, fa dia ny akamaroan'ny olona dia mbola hitanareo le mpampandihy fitombenana be reny, olona mpitanjatanjaka ety Ambroizo, olona mpiteny ratsy, olona mpiatsara velatsia, mpisoloka na ara-pivavahana na tsy ara-pivavahana sy ny sisa be da be. Zany hoe toe-po, toe-tsaina, toe-panahy tsy misy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Tsy mikolla ihany koa zany ary manome image, mirefléter an'le hoe be jeneraly, kanefa tsy misy insécurité, lay zavatra no aborteko tamin'ny voalohany. Dia ny tsara ireo zavatra anankiroa ireo dia alalino fakafakao zany zavatra zaraiko aminao zany hoe pourquoi isika be jeneraly be kanefa grave ny insécurité, pourquoi isika betsaka mpitondra fivavahana au gradé kanefa tsy ao mihitsy ny ara-panahin'ny vahoaka malagasy. Mampalahelo anefa dia rehefa mitondra fanehoan-kevitra ny amin'izany ny tenanay sy ny ohatranay mpanompon'Andriamanitra na tsy mpanompon'Andriamanitra ihany koa, ohatranay mitondra teny fanitsiana, mitondra édification, mitondra sosikevitra mananatra sy ohatran'izany, dia
ireny zavatra ratsy ireny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ireny indray no arovan'ny olona fa ny tenanay sy ireo olona mitovy fijery mizara tahaka ny fizaranay izahay indray no voatorabato tratra ny linsage numerika na tsy numerika aza mitsara mba tsy ho tsarainy be kritika tsy misy atao fa tsy manenjika mpanompon'Andriamanitra tsy misy zavatra tsara mihitsy ho ny hitanay fa diabolisena daholo ty zavatra rehetrarehetra ity mampanahelo ka izany zavatra izany zaraiko amitsika mba hosaintsaintsika atsipy ny tady eny atandroko ny omby ozy ny fitenenana atsipy ny teny hoany ampony zay afaka misaina sy mahalala samia manakotsako samia misaitsaina fa za zany tena mahita hoe normal ihany ilay firenena raha hoe mirefarefa-be ohatran'izao. Désolé amin'ny teny an'izany hoe normal ihany ilay firenena raha mirefarefa-be ohatr'izao satria ny ratsy arovana fa ny zavatra tsara indray izay mba mitondra sy mizara ny amin'izany zavatra tsara izany mizara ny filazoan-tsara mizara ny sitrapon'Andriamanitra reny olona ireny indray no anaovana farimbona zay fa bonne journée daholo mirary soa.